Mirabantsika tompoko lasy tompoko vavy eto amin'ity fandarana ambarao eto amin'ny Alliance 92 ity. Ny amin'ity anio ity manamba iny ny fandarana amin'ny alalan'ny maître Olala. Mirabanao ny fandarana ambarao maître Olala. Miaraba mpanajana sy ampitiavana koa ny tenako sady miaraba ny mpiaino rehetra ny radio amin'izao fotoana izao amin'ity fandarana ambarao ty ampitiavana ihany koa anatrehanareo tompoko. Anisan'ny horesantsika ny makasika ny fiainam-pirenena amin'ny ankapobeny io ihany koa ny tontolon'ny fitsarana maître Olala. Raha ny fijerinao ny fiainam-pirenena amin'ny ankapobeny ny fitantanana indrindra tataka ny ahoana no fijerinao azy. Ny fitantanana eto amintsika fandraisako azy mialatsiny satria ambara ozy izy nareo dia ny akoho raisiko azy hoe tena hoe mangarahara avy aty amiko. Fiainako ray manontolo zany sy mifahitako ny resahako aminareo dia hoy zaho hoe tsy mazava ny fandera ara-pirenena eto amintsika fa fananina asina zavatra fenina, fananina atao zay amaizina azy ary tsy afatara amin'ny vahoaka hoe inona ny zava-misy. Satria ohatra fotsiny raintsika azy hoe na voavoaka avy any ivelany ary mpitolo président république na andeha tsy miresaka mpanao gazety tsy mampafantatra ny fandehan-javatra amin'ny vahoaka. Inona ny dikan'izany? Samba ny tiba nisy président manao an'izany fa ny président teo aloha sasany reny misy ary sasany kevokevoka mihitsy hoe hiresaka amin'ny vahoaka indray izy dia mamory mpanao gazety miresaka milaza vaovao zao fa ny tsika amin'izao fotoana izao zay iafenana no atao fa andeha le manao inauguration na hoe trampokon'olona kely etsy na hoe fanaovana biblioteka na tsy fantatro misy anona kely etsy zay no mamaika indray mazavatra tsy vita akory izy ohatra hoe larina kanivaty io zao atao inauguration mbola tsy vita le trano terikatra le francophonie tsy vita ny tany Tilara zao lalasa makana Morombely ny inauguration natao inauguration mbola tsy vita zany hoe manao inauguration zavatra tsy vita zany mamaika eto amintsika ka reny zavatra reny zany anisany tsy fahaizana mitatana ny tany sy firenena satria nen'olona zavatra vita no atao inauguration hoe zao ka akisa-kelytsika zay zavatra fa zavatra tiatsika resahana teny zao amin'izao fotoana izao tsy misy zavatra mandeha amin'ny lohan'ny fiainam-pirenena fa na sosialy zany na politika zany na toe-karena zany indrindrindrindra fa atao amin'ny fiainam-bahoaka atao amin'ny fitsarana sy ny sécurité publique dia tena tsy misy mihitsy satria isan'andro zao misy faty olona foana fitsaran-bahoaka misy an'izany hoe tsy fandaran-dalàna indrindra fa anao fitsarana zay resahana isan'andro san'andro ka noho izany dia izay amin'ny voalohany zany amin'ny fomba lehibe sy global fahitako an'izy dia ny hoe tsy misy zavatra mandeha amin'izao fotoana izao. Inona ny antony mahatonga an'izay raha ny fijerinao azy? Mahatonga an'izay dia minina na manao fanahiniana tsy mampiatra ny lalàna tsy manao ny fahamarinana ny mpitondra antsika. Io fahamarinana io manko ny zavatra lehibe indrindra tokony fitondrana ny tany sy firenena ka rehefa mahita ny zavatra tsy marina atao amin'ny mpitondra ny vahoaka dia manao ihany koa ny sasany izay teanao ny sasany moa zany dia hiaran'le tsy fahamarinana ireny dia mijaly sy fadiranova ny isan'andro san'andro ka ireny zavatra ireny zany angonina sy iaina ny isan'andro san'andro dia hita sy mivantana amin'ny fiainan'le olona ka rehefa miseho zay zavatra zay dia lasa le olona mieritreritra fa hoe misy sa tsy misy ty fanjakana ity nefa ny amin'ny fiainana hoe misy olo zao fanjakana zao hoe nefa rehefa tena maina izy tsy misy zay zavatra zany ka eo zany no ahitantsika fa hoe tena tsy misy zany fitondrana fanjakana hoe amin'ny fahamarinana sy tsara izany. Ny tsapaloha hatreto dia mampiaka-peo ny mpitsara tsy voavoalohany koa zao hoe mampiaka-peo zay ho an'ny tontolon'ny fitsarana ve atahorany zao zavatra miseho zao zay le fampiakara-peo zay. Za aloha dia miarahaba ohatrany teny hoe je salue très bas tena manaja tena tiako mihitsy zavatra ataon'izy même amin'izao fotoana izao satria mba misy fanomboany zavatra rehetrarehetra zany manomboka zany izao engany mba hitoy Andriamanitra Ndranaary zao zavatra zao mba omenao fahamarinana sy omenao fahendreny reo olon'ireo anoy ali satria ireo mba manana fahefana zany satria raha tena manao mara sy toy zao nisy même zao zavatra zao dia ivoaka dôly ny zavatra tsy mety rehetrarehetra satria matetika manko misy ihany koa nge le hoe misy masamba mitory ihany ny olona fa misy le corporatisme hoe samby miasa ao zany dia fampiararo na mangalatra sy manao zavatra tsy mety le mpitsara sany dia arovana fotsiny sasany hozy fa tsy izy rehetrrehetra ka ireny zavatra eny zany raha nyteny SM mafarana teo dia hoe tsy isina zanaka kala hafa sy kala zao ty zavatra tsy misy soana avakavany zay fa dia ampiarina rehetrarehetra ka ampiaro ary le zavatra ary za mbola averika any fa dia misaotra n'ireo olon'ireo manomboka izao fa hoe io ary le izy fa ny zavatra misy zany dia hoe tena fa tsy mety itsony le amin'ny fitsarana koa marina fa zay zaho anatin'ny fitsarana fa nday zany naty zany ara iainako san'andro izy ka kivy ihany koa ndray raha hoe mba te hitady asa hafa fa tsy mahay zavatra hafa fa tsy dia tsy hitako zay atao fa dia miaritra foana tenako malahelo sy menatra koa ny tenako ndraindray. Mila diovina zany ny tokotany be amin'ny fitsarana. Tena ilaina mihitsy zany zavatra zany tsy
tsy ilainy hoe anatra sy hoe sanam'izao fa tokony atsapatena mihitsy izay eo fitsarana hoe tokony hodiovana io zavatra io a efa manao azy angamba zao ny smem ka zay no ataoko hoe enga ny andriamanitra andrinanary sy ny razana apio re olona reo a ho tafitandrana tsara io zavatra io satria ilaitsika izao zavatra ataony smem am'izao fanohy am'izay ihany mety tena anana le fahaleovatenany ve zany fitsarana anakiray zay fa hita taratra eto amitsika hoe le fisarahany fahefana ny mpanatanteraka ny mpanao lalàna ny fisarahany fahefana eto amitsika malagasy amty madagasikara tsy hita mihitsy hoe ny pouvoir exécutif ny pouvoir judiciaire sy ny pouvoir législatif tsy misaraka fa tena koa ohatrany hoe idiran'le pouvoir exécutif dododoly rehetrarehetra eo a na ny parlementaire mbola mitratikatra amin'ny judiciaire ihany koa mibaiko manao intervention reny zavatra eny dododoly manimba le fitsarana ka miteny ianareo hoe indépendance fahaleovatena le indépendance tena ilaina mihitsy zany satria hitatsika zao a any ivelany any ohatsika hoe any Corée du Sud na président république ary hoe tafiditra am'le tafiditra de ampidirin-dralahy tsarainy ohatran'izany koa ny Argentine ohatran'izany koa tany Brésil reny hitatsika koa ny any Frantsa am'izao fotoana zao a misy dododoly zavatra eny satria indépendant le mpitsara fa le indépendance io nefa tena il faut le mériter ilainy ianao momendrika an'lizy hoe ampianinao tokoa ve le izy fa tsy hoe to resaka avao zay indépendant mba afahako manao zavatra ratsiratsy be kokoa noho ny zahako mbola tsy indépendant fa raha indépendant manko izy afaka manao zavatra ngeza be izy ka raha ohatra hoe le toetra natao teo aloha mbola toy zany vao mainka ratsy zany le indépendance tsy tokony homenan'izay mihitsy izy fa le indépendance de hoe hanao zavatra tsara ke le toetran'le olona mihitsy mampiatra ny lalàna satria ao le fiainan'le vahoaka ao ny tarainan'olo zavatra marary azy rehetrarehetra iny olona amoaka an'iny didina no toko anina le toetra tsara indrindra sy hitan'ny olona hoe voaka avy amin'ny fitsara azy na resy ary izy faly izy satria fatany olona ihany anatin'ny fotsiny etrehtra fa hoe nanao ratsy izy tsy mety nataony ka raha condamné ary izy a anatinazy mieritrehitra hoe mendrika ihany zay satria nataoko le zavatra fa ho an'le sasany tsy nanao nefa sazinao satria anao nahazo vola tary nahazo sasan'izao nahazo baiko averia tena marary anke zany re olona marary zany ka eto de miteny zany fa hoe ny toetra ananan'olona tsirairay avy ao amin'ny fitsarana no zava-dehibe indrindra satria rehefa tsy manaiky ianao hoe ataon'olona sovaly fa manany hoe azon-damosonao ianao mahafantatra ny zavatra nianaranao anao sanatria vavaka ohatra hoe tsy olona tsy nianatra mihitsy le olona satria de fantatro fa hoe ity ny lalàna momba an'izao ahoana ny bakinao anao zavatra makareny efa tokony any droite le izy zany rehetrarehetra zany mana fotoany zany ka tsara io zavatra io raha fantaninao rehetrarehetra teo de ny hoe io fitsarana io a no aina sy tokony fiaina ny firenena anankiray rehefa madio tokony adio firenena ary tokony androso mihitsy firenena zay manana fitsarana tsara misy ny fanianana nge atao moa rehefa miditra ao anatin'ny sehatra asa anankiray io zany fa raha le lalàna misy ve eto amin'ny firenentsika tokony hojerevina ihany ko lay atao hoe sotoavina malagasy sa tsisy ifandraisany ihany misy fandraisany mihitsy le izy tsika malagasy manko le manana le hoe le fo be fandeferana tia mitady ny fahamarinana re zavatra eny tokony zavatra mety tena ampafangaroana fitsarana mihitsy zavatra zay fa izay zavatra zay nefany a mbola veriko ihany hoe ilana n'le olona manana finiavana tianao ny marina sy mitsangana ao anatin'ny fahamarinana sy mipetraka eo am'lohana ny fahamarinana sy mipetraka hanaja le finianana zay nataony a teny ny marina sy ny rariny ho an'le vahoaka sy olona manana lahelo entina makana fitsarana ireny a za matetika foana miteny satria na misy ary zavatra zay matetika miteny zavatra zay gaba ny misy namako avako akaikato mahafantatra an'izay de ny hoe tokony asiana enquête de moralité hojerevana mihitsy alohany andraisany hoe mpitsara na amin'ny asa rehetrrehetra naonao aminay samin'ny avocat koa ohatran'izany koa tokony jerevana enquête de moralité satria misy manao vonany koa aminay zay afibaraka koa zay mizao fotoana zao ka misy manao vonany koa hoe fa reny olona reny zany alohana andraisany ho asy io a alohana ampidirina azy ao a dia tokony jerevana hoe inona zavatra nataony teo olona ty teo aloha teo a ary tsy maintsy fantatra ny zavatra eny na tena azy tena satria any amin'ny toerany nisy azy zany mba fantany hoe ty nge le mpetraketraka sana am'izao e ty nge le mpangary posy sana am'izao e ty nge le mpandrava fananan'olona sana am'izao ty olona ty le mpanampy olona rety ty le zavatra hoe miaina amin'ny olona afaka mifanampy sy ny zavatra sana am'izao rehefa misy zavatra sana am'izao a olona madio tsy mihetraketraka amin'olona reto olona reto a azo omena andraikitra indrindra avy eo am'mpitsara tenentsika zao a fa na ny mpitondra fanjakana ohatra hoe ministra zany tokony anaovana enquête de moralité lalina de lalina mihitsy satria ho tompony andraikitra lehibe reny olona reny mifanohy am'le resaka sotiavina teo ihany maître tsy efa fotoana ve izy zao hijerena zany ohatra hoe ny rafi-pitsarana ve sa ny lalànany amin'ny hoe tokony ampidinana ny fotony satria ohatra ndarana tsakabary zao ohatra resaka dokotra tany an-tanàna ny tomboany a lasa nitatra bea hoe mba misy fitsarana mitety fokotany na vohatra ohatrohatratra zany hoe azo eritreretiny zany amin'ny tontolo ny fitsarana zavatra azo eritreretiny zany zavatra sady efa misy raha teo ngely hoe fitsarana mitety vohatra
misy le ataon'olony ataonay fitsarana misy audience foraine ohatrany hoe avy eto Antananarivo zao misy fitsarana anankiray a de tsy misy ataontsika rembo manambola tsy misy tribunaly fa tokony misy zao tokony tsaraina any a de manao mandeha makany mpitsara zay no atao hoe audience foraine manao déplacement ka zavatra efa misy era Madagasikara zavatra zay ohatra ataona Tuilara ohatra fotsiny Tuilara zao a tamin'izao fotoana zany mbola tsy nisy fitsarana atao a Morombe a de avy any Tuilara no mandeha makany Manja na avy Tuilara makany Betioky na avy Tuilara makany Ampani ohatran'izany zay le atao audience foraine mamonjy any am'le vahoaka zany le olona le fitsarana mba tsy hanahirana an'le vahoaka kanefa zay zavatray a everitsika zany fa quelque chose de juste hoe rariny sisa satria mba tsy ho sahirana le justiciable kanefa ny zavatra tadiavintsika marina fa ilainy zavatray fa ny tena zavatena tadiavina mafy de hoe ahoana ny amarina ny fitsarana io satria fahamarinana ny tadiavina miteny famarinana ianao fa ny zavatra tsapa ihany ko de hoe tsy miteny akory hoe diso ny fitsarana fa le hoe ny zavatra tsapa ny mandat de dépôt somarera ihany ndraindray vao tonga le andro hitsarana an'le olona drindray rehefa mivoaka le valim-pitsarana fohy kokoa no ny fotoana lany nandritra n'lay mandat de dépôt apiko kely ary ianao misy sarana sasany misy mandat de dépôt misy efa eniny taona dimy taona tsy mitsara mihitsy dikan'izay zany a reny zavatra reny a tsy tokony isao reny satria efa voafetra ny code de procédure pénale ny toetra ny fotoana tokony tazoman'olona any amin'ny mandat de dépôt fa le mpitsara matetika io ke menimenina dodona samy mpitsara ao ke mamenmenina momba zany le tsy manao zany fa ny manao moa de manao ihany ataondrareo fananina mihitsy le izy manao anany satria na anaovana an'le hoe instruction au fond ary zay tokony atao a tsy ataondrareo fa andrasany hoe miandry le olona anome vola ataova instruction au fond ny anton'iny zany manko hoe première comparaison de ataony mandat de dépôt le olona de rehefa avy eo ajanony au fond tsy manao enquête au fond izy tsy manao instruction au fond fa satria orina instruction au fond zay vao afaka manome liberté provisoire ny juge d'instruction manao le zavatra fa ny any amin'ny parquet moa zany de hoe manao mandat de dépôt izy androany de fa tonga de manome date izy raha tsy manda instruction le izy tonga de manome date izy am'zao date nitsaraina ka reny zany a misy mpitsara manao fananina mihitsy hoe ataony ela biao izy satria fantatsika any manao amponja ao a mijaly ratsy tsy fiainana manjary mihitsy ao tsy tena zany tena hoe fiainana devoly mihitsy zany de mataon'olona zay fomba rehetrrehetra ialanao satria tsy tatile izy a de le mandovola ihany zany fanafodiny ka izay zany tedavin'le olona sasany hoe mba hahafahan'le olona mba forcé zany le olona mandovolany any de atao zay jalen'le olona resaka kolikoly zay fa misy koa ny lalàna momba ny kolikoly raha aonivony fitsarana hitanao hoe mifanahaka tsara ihany ve arakaraky ny eloka natao lay lalàna napetraka momba ny kolikoly ny lalàna napetraka hoan'ny kolikoly aloha za mieritreritra fa hoe tokony mipetraka tsara ny tokony ho izy le izy fa misy zavatra tokony amboary tokony amboarina ihany fa ny zava-misy nge indraindray mialatsina za ohatrany hoe tsy de masika amin'ny fitsarana fa zavatra iainanao foana zany sanandro zany zavatra ary teneniny rehetrarehetra zany tenenrehetra zay manjary ohatra ndraindray ary le olona mpanao kolikoly no tsara raha momba ny kolikoly de ataonao ahoana ary fijera fanaovana zavatra satria le olona corrompu mitsara hoe afiarana corruption de na le didy sy nano manjary miova dodolo izy za mbola mamena misotra an'Andriamanitra fa tsy izy rehetrarehetra hoa fa misy mpitsara manao an'izany ary tena manao fotoana sy marary saina mihitsy ianao voaka avy ao amin'ny salle d'audience ao mieritreritra le satria ninina zavatra tenena salamiko zao a efapolo taona mahery zao anao voaka fa mba fatapatatra hoe ty dossier ty zao tokony mba are mandeha makany amin'ny akaviny tokony alehan'ity na makany amin'ny akavanana kanefa rehefa mandeha le fitsarana hitanao fa miborika tena tsisy le zavatra mba manao fotoana ke zany mba fatapatatra hoe tokony zao ny didy mpitsarana voaka amty tsy zay ny zavatra misy de manao fotoana sy marary a hoanako zay mitra zavatra indrindra fa le olona iarany an'le voaka hoe miaina miaran'le didy mpitsarana marary angamby zany fa za ko mana fa moa zany mpisolovava kanefa miainako le zavatra mahazo an'le olona arovako fa na izany ary marary mihoatra ny tena fa angamba le olona tsara arovako am'zay fotoana zay anisan'ny raharay lehibe teto amin'ny firenena ny mahakasika an'le tandapa mpanolo-tsaina ny filoha-pirenena le lasany Maorisy moa zany a izy io hoe misy fiaraha-miasa azo atao amin'jareo Maorisy any na mahakasika ny raha-pitsarana azy tena misy azo atao mihitsy ka indrindrindrindra fa hoe misy raha fifandraisana araky ny lalàna zany eo Maorisy sy Madagasikara de azo atao le izy hoe mangataka avy ty aminay oliny satria ilainay amin'ny fitsarana sy zavatra tsy mety anarahana azy mba hafana mijery sy mitady ny fahamarinana momba zavatra zay de mba mandefa ty ary averin'ny Maorisiana ty izy ary ateriny mihitsy ary rehefa tena hoe misy le fanarahana tena mipetraka fa raha ohatra tsy misy le fanarahana de tsy afaka manao zay fa de manao zay tiany ataony any le olona de afahana azy afaka mitsoka zay tiany atao rehefa aveo fa tena misy za mino fa mahana accord tsika amin'ny Maorisy fa azo atao le izy fa
ahoana mono hoe ana fotsiny na bois de rose ary rika afaka nanaovantsika hoe akory tamorisy aminy ahoana nefa ny fijerinao ny raha iny manokana aloha za mahita azy manokana satria ohatrany ratsy manafotoana satria zange avocan'reo inspecteur d'etat anankitelo reo e le nitsaraina sy natao conseil discipline tany iavoloa azafady iavoloa fa tsy mba any ministère na borone dareo natany lehibe andrareo naovanany conseil discipline fa any iavoloa manafotoana iny zany de fa nteneniko tao ny tao amin'ny fitsarana tao lizy fa tatany avoloa fa za tsy d'accord am'zao fa fomba ratsy nataonanao zao tsy mety zao kanefa ny natao ihany le zavatra za zany satria fantatry sara ny raha ina mbany madama iny tsy le zavatra momban'io zavatra inspecteur d'etat io a io za hoe tsy rano satria verina ihany am'le resisika nataotsika tamin'ny voalohany leny hoe tsy misy ny olona ambony lalàna sy ambany lalàna ka raha ohatra ka vola be tahaka an'izany vola mpanjakana no ahodikodinao a alefany amin'ny tokony tsy ho izy a nefa nefa tratra zao fahita zao mazava zao misy taratasy demande d'explication natao inspecteur d'etat valiny mera mazava tsara mihitsy hoe zao a ny volo de niditra tao amin'ny kesinay omaly de mamaly maraina androany maraina de tonga ny telefôna avy any hoe tonga de lefaso amin'ny compte-ndrany tiako zavatra ty iananako nanay tao amin'ny zavatra taratasy zany tany amin'ny avoloa ka manafotoana zany sa tsy manafotoana de ho za hoe tsy rariny zany fa aza mba atao an'izany fa tsy zany mihitsy izy fa li zany indrindra fa raha pirenena lizy a fa raha tokatranona reny moa tsy mampanina atao zanaovanareo azy any fa ty raha pirenena ka tsy mety ny zavatra zany mifarana ny fandarantsika isaorananao maître Olala tam'izao fivaniananao teto amin'ny alliance 92 zao sotra tenandriamanitra dao tompoko de tahirin'andriamanitra sy nyrazana ingene mba ho tonga amin'ny fanletsika tsika mbe ahitan'zany fahamarina zany mba iainina malagasy ny azy ampy fangatahako satria mba niadiady foana zavatra zany hatram'izay ny tenako hoe alony hafatesako mba hitako hoe mba nandrosony fireneko mba miadakadana ny malagasy fa faty foana de tsy ahitan'zany de tsy manina fa pasana ray mijery an'le toy ny rehefa aveo